Ray andro iny tany analatany nisy an'ireny olona kely ireny na lutin ozintsika ny teny vazaha. Tsara fana be izy tela dia lasa ry zareo hanampy ny olona sahirana. Tia lalana salahy lasa sao tena tsy androko izay vao ahita an'izany olombelona izany. Ie, ndao hanampy ny zareo amin'izay vitantsika rehetra. Raha manampy ny olombelona sahirana antsika dia mety lasa ho anjely ihany amin'ny farany. Ndao ary dia nisy trano ratsiratsy kely izay nisy rangahy sy ramatoa be mipetraka tao. Dia mpanamboatra kiraro ny asan'ilay rangahy. Sahirana izy mivady izay tombony azy ny androany iny ny vidianana hoditra hanamboarana kiraro rapitso. Dia indray andro hoditra iray ihany no voavidin'ilay rangahy be. Kiraro iray ihany nefa ny vitan'iny. Dia napetrany tsara teo ambony latabatra ilay izy dia nidiny ny tsena dia lasa izy natory. No maraina fo ilay rangahy be dia andro vaovao indray ity. Dia ohatran'ny isan'andro niomana izy andeha hiasa dia lasa ny sakafo maraina. Saotra ireny ny karakara sakafo maraina dia amin'izay hamontsena fa tsy sady misy kiraro tsy maintsy amboariko izao androany. Mahaliana ianao efa nanamboatra kiraro hoditra iray dia mbola manana ambona hoditra foana ve ianao? Taitra be ilay rangahy. Ngamo izy navita nanamboatra kiraro mahaliana. Teo eo dia lasa ilay rangahy niazakazaka nakany an-tsena dia nanaraka koa ilay vadiny. Dia inona ozy nareo ny hitany tao? Lasa kiraro tsara tarehy ilay hoditra napetrany teo ambony latabatra. Naika tsy nino ny mason'ilay rangahy. Orlanjo, fa tamin'ny vina moa izany nanamboatra an'io? Tena efa anitra izany marina mafy, tena efa very saina. Tsara zaitra sady tsara kalitao be ilay kiraro dia napetrany tsara teo alohan'ny tsena ho hitan'ny olona. Tsy ela akory dia nisy tovolahy nianjaika be izay nahitan'ilay kiraro. Sarika mason'ilay kiraro ka tonga izy dia niditra tao an-tsena. Salama tonga hividy an'ilay kiraro hoditra io izao dia izao. Na ohatrinona vidiko fa mbola tsy nahita kiraro tsara ohatran'io Falery ilay rangahy fa nalafoetana vao maraina. Sady tsy nangataka vola be izy fa izay tena vidiny ihany no lazainy. Dia iny indray ilay rangahy fa lasa mividy hoditra hanamboarana kiraro anankiroa. Dia napetrany teo ambony latabatra indray ilay izy dia alohan'ny voany todika izy dia nijery tsara hoe tena ilay hoditra eo. Vao mifoha izy dia lasa nakany an-tsena. Dia inona ozy nareo? Kiraro be izao no mipetraka teo ambony latabatra. Falery ilay rangahy dia napetrany teo alohan'ny tsena indray ilay izy izy toa manampividy. Fa teo eo dia lafo sady misy tombony tsara. Dia lasa indray izy mividy hoditra. Sady nanontany tena ihany hoe mba iza ary manamboatra an'ireny kiraro ireny. Dia indray fa napetrany teo ambony latabatra ilay hoditra. Maraina an'iny feno kiraro vaovao be dia be teo ambony latabatra. Tsy ela akory dia lafo daholo. Izay izy mivady vao nahavidy en'izany hatramin'izay. Fa tsy hoe nylaniany daholo ilay vola. Vidy hoditra anaovana kiraro koa izy. Fa dia nanontany tena foana izy hoe iza ary no manamboatra an'ireny kiraro ireny? Dia indray alina nanapa-kevitra izy hoe andeha hiafina anaty armoara dia hitsikilo hoe iza marina ary no manamboatra an'ireny kiraro ireny. Tsisy matory eto androany. Tsy maintsy mivoaka eto marina ny alina. No tonga ny sasakalina dia vono varavarakelin'ilay tsena.
Vao naheno an'ilay feona vakivaky ilay rangabe dia nanomboka antsikilo. Tere lalana amolety ianao. Verina antsikilo ilay rangabe dia tena gaga. Kosehany mihitsy ny aloha ny masony dia verina nijery indray izy. Tena ilay lutin anankitelo no manamboatra an'ilay kiraro. Sady mihira ry zareo no mandihy. Ny iray manapaka hoditra dia ny iray manjaitra ary ny iray farany mametaka lakaoly ary manamatra azy. Dia ny farany mampiditra tady kiraro dia borosiana tsara ilay kiraro dia vita. Enga piasa izany raha olona. Tsy raha akory dia vitan'ny zareo daholo ny kiraro anankifiry iray. Raitra be ilay kiraro. Dahoty fa efa vita ny asantsika. Dia iny izy telo lafa sady nandihy no namonjy varavarankely voana. Dia iny fa voaka ny armoara ilay rangabe dia niazakazaka tany ny vadiny. Reniny fa aza ianao aingana jereo ty. Tsy nino ny lazainy ilay ramatoa fa noho nahita an'ilay kiraro be dia be teo ambony latabatra dia nino ihany. Tsy vita ny vadiny anatin'ny iray alina ny manamboatra kiraro be dia be ohatr'izao. Dia nanapa-kevitra ry zareo ny vady hoe hisaotra an'izy telo amin'ny asa rehetra ataony. Ny alina iny nanamboatra sakafo matsiro be dia be ny vadin'ilay rangahy. No tonga izy telo tamin'ny sasak'alina dia nahita an'ilay sakafo be dia be teo ambony latabatra. Andray, ho antsika daholo ve ireo? Mazava ho azy. Izy ary ny anamboatra sakafo amin'ny sasak'alina izany. Dia nanomboka ninana ry zareo. Vita ny adidintsika amin'ity trano ity. Daoka any amin'ny trano hafa izay mila fanampiana avy amintsika. Dia fony maraina iny izy mivady lany daholo ilay sakafo teo ambony latabatra ary niova ho kiraro tsara tarehy maro be. Tsy miverina intsony izy telo tariana anio fa soa ihany fa hampendry zareo mivady mandra-pahafatiny tombony azony avy amin'ilay kiraro namidy be dia be. Tia ny asany be ilay rangahy ary mbola nanamboatra kiraro foana ny asany na efa manana ny ampy ary izy. Manontany tena izy indraindray hoe mba aiza ary izay izy telo reny. Dia izay izany rankizy rehefa manao asa dia atao an'fo dia atao tsara. Dia aza dia mihitsy ny misaotra rehefa mahazavatra na rehefa misy manampy. Dia farany mila mijery lalana tsara tsika rehefa mandeha sao mandona zavatra.